Ny fanajana ny tompo no loharan'nympahindrena. Marina tsara izay rehetra mankatoy izany. Salamo fa iraika amby folo am'zato, andiny ny fahafolo. Indro zaraina amintsika izay voalazan'ireo dikateny samihafa momba io andiny ny voalahatra an'io ary verina fa manamora ny fahatahakarantsika ny tiany soratra masinambara. Ny fanajana ny tompo no loharan'nympahindrena. Marina tsara izay rehetra mankatoy izany. Dikateny imbonana eto Madagasikara. Ny fahatahorana ny ave no fiandohan'ny fahindrena. Manan-tsaina tokoa izay mitandrina ny didiny. Dikateny katolika. Ny fahatahorana ny tompo no fiandoham-pahindrena. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany. Dikateny protestanta fanitsiana fahaenina. Ny fanekena ny fahefan'ny tompo no abidin'ny fahindrena. Dikateny hafa. Raha tahamaritra ny fahatahorana an'Andriamanitra isika menga amin'ireo dikateny ireo dia izao no azo ambara. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia izay manaja azy ka manaiky amin'ny fahefany sy ny fahefan'ny teniny. Inona ary isika ny vokatsoa azon'izay matahotra an'Andriamanitra? Toy izao ny voalazan'ireo dikateny samihafa ireo: fahendrena, fahamalinana tsara, faharanitantsaina, fahalalana tsara. Ahoana kosa ny fomba tsotra azahoana miaino io fatahorana an'Andriamanitra io? Andeha isika hamboly fahazarana tsara amin'ny alalan'ireto hetsika manaraka ireto. Mazoto mideran'Andriamanitra amin'ny fomanontolo araka ny andininy voalohany. Mandinika isan'andro ireo asa lehibe ataon'Andriamanitra araka ny andininy faharoa. Misaintsaina sy mahatsiaro isan'andro ireo fahagagana ataon'Andriamanitra araka ny andininy fahaefatra. Aza dinoina nefa fa i Kristy no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko voalohany andininy fahaefatra amby roapolo. Tompo, omeo fahendrena avy aminao izahay. Amen.